Ny fond vert pour le climat dia tahirim-bola manokana noforonina zany a ahafahany zao tontolo izao a miatrika ny fiovan'ny toetrandro. I Madagasikara amin'ny firenena mbola andalam-pandrosoana azy dia manana zo tanteraka hisitraka an'izany fond vert pour le climat zany raha antsika malala fa antsika dia firenena mbola marefo manoloana an'ireo vokatry ny fiovan'ny toetrandro toy ny tondra-drano, ny rivo-doza, ny haintany. Isika koa nefa dia manana an'ilay atao hoe potentialité amin'ny fanalefahana ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fampiasana ireny angovo azo avoazina ireny toy ny masoandro, ny rivotra, ny rano ary koa mbola fananantsika ny ala ahafahana mitroka ny entina karbona. Mila miomana ny firenena ahafahany mandray ny ilay fanampiana avy any amin'ny fond vert pour le climat satria misy kipitsipitsiny ara-teknika maromaro tsy maintsy atao dia misy fametrahana koa ilay atao hoe entité accrédité au niveau national dia fametrahana ny programme pays ka i Madagasikara zany dia efa hanomboka n'ilay REDINES ary isika koa moa membre ny commission de l'océan Indien dia tsika koa zany miaraka amin'ireo nosy aty amin'ny océan Indiana dia miara-miasa amin'ny ilay hoe REDINES koa ny COI na commission de l'océan Indien.